Ambifaliana ny fonay afaka miaona finaritra aminao indray ary araka mamaky vaky an'ity fotoana mahafinaritra ity ahafahantsika mamantatra ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny alalan'ny teniny. Onona eo aminy io no lohahevitra efa nojerentsika fotoana maromaro zay ary mbola vonona mandrakariva ny pasteur André Paratina Fanera zay hitondra ny famelabelarana amintsika raisitsika ambifaliana izy. Miarabanao pasteur. Miarabanao namana dinao ary manona ny fiadanany tompo amintsika rehetra ihany koa. Tamin'ny feonantsika farany dia niresaka ny hoe famelana ny heloka, fiaikena heloka isika tamin'ny fandalana farany ary ahafahan'Andriamanitra miara-monina amintsika ny fanesorana antsika amin'izay fanamelohana sy fahotana izay. Dia mitoy ny dindinika fanaovantsika pasteur, inona indray no resantsika amin'ny mpiara-mianatra androany? Ina toy izao tsika ny dindinika ny lohahevitra onona eo aminy aho araka ny ten'Andriamanitra tamin'ny Mosesy Exodus 20:20 manao hoe asaova manao fitoerana masina ho ahy izy dia onona eo aminy aho. Onona eo amin'ny olona Jesosy amin'ny alalan'ilay fitoerana masina. Satria ilay izy onona eo amin'ny olona Jesosy amin'ny alalan'ilay fitoerana masina. Ary eto zany namanadinao tsara azavaina kely hoe tsy hoe misy samihafa zany lay dingana raha izay ny ilazantsika azy ao amin'ilay fitoerana masina. Satria raha ny zavatra nijerevantsika tamin'ny farany teo aloha zany dia teo amin'ny kianja isika. Zay teo amin'ny kianja izay nisy ny altara sy ny tavy fisasana. Tsy hoe zavatra tsy tena ahoana re zany ilazana azy hoe tsy tena lehibe na hoe tsy tena manan-danja fa le ato amin'le efitra sy ny efitra masina ny tena zava-dehibe. Tsy izay koa lay voalazan'Andriamanitra amin'le Exodus 20:20 fa le fitoerana manontolo manomboka ao amin'ny kianja ka hatrany amin'ny efitra masina indrindra, le fitoerana manontolo, le tabelina kely mihitsy zany amin'ny alalan'ilay tabelina kely manontolo tafiditra ao ny kianja sy ny sisa no honenan'Andriamanitra eo amin'ny olona. Zay le tsy misy azo dinganina reo. Zay zany le izy, tsy misy azo dinganina le izy, ary tsy misy hoe ity ny tena lehibe na hoe ty somary tsy tena zava-dehibe sy ohatran'izay. Fa raha raisitsika fotsiny zao le voalazanao teo le hoe famelan-keloka. Avy eo amin'ny kianjany no anatanterahana an'izay, andraisana an'le famelan-keloka. Tsy afaka hiditra ao amin'ny efitra masina mihitsy raha tsy nandalo an'le famelan-keloka ny altara sy ny tavy. Dika zay tsy afaka onona eo amintsika mihitsy Andriamanitra raha tsy nandalo famelan-keloka tsika sy fanadiovana amin'ny fahotana. Zay le izy. Zay mahatonga hoe tsisy hoe tsy azo dinganina zany izy ireo ary mifandray ary fampiankina daholo ihany koa ireo fanaka sy fanompoam-pihavahana rehetra izay atao amin'ilay tabelina kely. Araka ny voalazan'ny Isaia moa namana dinao 5:15 dia le hoe ny helokareo izy no efitra mampisaraka anareo amin'Andriamanitra ary ny fahotanareo no mampiafina ny tavany aminareo ka dia tsy miaino izy. Dia tsotra fotsiny zany le fanazoana azy omena zany hatreto dia hoe ny sakana izay mahatonga an'Andriamanitra tsy afaka monina amin'ny olona hatrany am-piandohana io hatrany amin'ny Genesis dia ny fahotana. Fahotana. Ka raha ny ten'Andriamanitra hoe onona eo aminareo aho dia ny zavatra atao voalohany indrindra esorina le sakana. Zay ny izy esorina le sakana dia tsy na fahotana dia miroso amin'izay dingana zay zany zao tsika io satria teo amin'ny kianja zany tamin'ny alalan'ilay fanatitra na altara sy ny tavy no fanadiovana amin'ny fahotana famelan-keloka ihany koa. Satria dia miroso sika zany zao izay mahafinaritra izy ity satria tena mifandray ihany koa ny amin'ny dia izay nataon'ny zanak'Israely niala tany Egipta ho any amin'ny tany Kanana. Satria ny hafaran'ity dindingintsika ty namana dinao any amin'le tany Kanana ny lanitra ny hafaran'izy ity. Any amin'ilay Jerusalema vaovao izay voalaza fa onona eo aminy ary ara-manjaka amin'ny Kristy any amin'le Jerusalema vaovao tsika, any amin'le Kanana ny lanitra zany dia
jereo fa le le fanazavana zay atao zany dia mifanindra an-dalana amin'ny dia zay nataony zanak'Israely niala tamin'ny fanandevozana tao Egipta ho any amin'ny tany Kanana. Ka ahafahan'Andriamanitra monina eo amin'ny vahoakany. De jereo tsara fa nafana tao Egipta ny zanak'Israely tamin'ny alalan'ilay zanak'ondry zay novonoina tamin'ny isatrano, isam-pianakaviana, mila maka zanak'ondry de vonoina le zanak'ondry. Mampiseho an'le altara. Le altara amin'ny kianja. Zay le altara amin'ny kianja. Avy eo afaka tao Egipta dia nandalo ny ranomasina mena. Satria nandalo ny ranomasina mena dia volaza ilay Korintana voalohany toko 10 fa izy rehetra izy dia natao batisa tao amin'ny rahona sy ny ranomasina. Fanadiovana. Fanindran-dalana amin'ilay tavy fisasana. Fanindran-dalana amin'ilay tavy fisasana. Afaka ny ranomasina mena, tonga any an'efitra izy ireo. Inona indray zavatra anseho? Ndaovaka itsika le ten'Andriamanitra. Korintana voalohany toko 10 ny andininy 7 sy ny 4. Korintana voalohany toko 10 ny andininy 7 sy ny andininy 4. Ary izy rehetra ny hinana ny fihinam-panahy iray ihany, ary izy rehetra nisotro ny fisotrom-panahy iray ihany, fa nisotro tamin'ny vatolampy fanahy izay nanaraka azy izy, ary Kristy izany vatolampy izany. Mario tsara le voalazan'ny ten'Andriamanitra any amin'ny Korintana 10 no milaza ny zavatra niaina ny zanak'Israely sy lalana nodiaviny zanak'Israely. Rehefa tafampita ny ranomasina mena izy ireo, vita batisa tao amin'ny ranomasina, iny le voalaza le ten'Andriamanitra amin'ny Asan'ny Apôstôly toko 2:20 hoe mitsangana ary aoka atao batisa ianao mba ho sasana ho afaka amin'ny fahotanao. Vita batisa tao amin'ny ranomasina mena ny zanak'Israely dia ho zizy ny toyiny zavatra niainana, ary izy rehetra dia nihinana finam-panahy iray ihany. Haitsika zany le zavatra nohaniny mana. Satria Mofo avy any an-danitra. mofo avy any an-danitra. Taoriana ranomasina mena ilay izy namana dinao, fa tsy hoe tany Egipta zareo nihinana mana. Tsisy mana tany Egipta. Fa rehefa afaka tany Egipta nandalo ny ranomasina mena dia nomen'Andriamanitra ilay mofo avy any an-danitra izy. Le mofo avy any an-danitra mana. Tena mahafinaritra izy io ary tena mahaliana. Dia nisotro tamin'ny fisotrom-panahy iray ihany izy ireo, ary Kristy izany vatolampy izany. Ndao ampitsika ara ny fanazavana amin'ny Jaona toko 9 ny andiny 1:30 sy ny 2:30. Jaona toko 9 ny andininy 1:30 sy 2:30. Izao no vakany teny. Jaona toko 9 ny andininy 1:30. Ny arazantsika ny hinana ny manatany an'efitra araka ny voasoratra hoe mofo avy tany an-danitra no nomeny azy hohaniny. Dia hoy Jesosy taminy, lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, tsy Mosesy no nanome anareo ny mofo avy tany an-danitra, fa ny raiko no manome anareo ny tena mofo avy any an-danitra. Zay mahafinaritra. Tena misy heviny be ilay izy. Tsy Mosesy no nanome anareo ny mofo avy any an-danitra hozy izy Jesosy. Tsy Mosesy. Fa izy ny raiko zay any an-danitra hozy izy avy no nanome anareo ny mofo, ny tena mofo avy any an-danitra. Ary le mofo dia eo amin'ny andiny 7:30 ka hatramin'ny 5:30 no tena manazava azy. Jaona toko 9 ny andiny 7:30. Fa ny mofon'Andriamanitra dia ilay midina avy any an-danitra ka manome fiainana ho an'izao tontolo izao. Ary hoy Jesosy taminy andiny 5:30, Tompo, omeo anay mandrakariva izany mofo izany. Andiny 5:30 hoy Jesosy taminy, zany mofonaina izay manantona tsy mba ho noana, ary izay mino ahy tsy mba hangetaeta intsony. Jero tsara, mazava tsara le teny Jesosy. Ny raiko izay any an-danitra hozy izy nanome anareo ny tena mofo avy any an-danitra. Fa ny mofo avy any an-danitra dia le nidina avy any an-danitra ka manome fiainana ho an'izao tontolo izao. Dia hozy izy Jesosy, za le mofonaina. Dia mpianatra, mahafinaritra ny teny mpianatra eto, ary mitovy amin'ny zavatra nataony zanak'Israely tany an'efitra, satria amin'ny andiny 4:30 dia hozy izy ny mpianatra, ary hoy ireo taminy, Tompo, omeo anay mandrakariva izany mofo izany.
zao le izy namana adinao amin'le taberna kely tsy maintsy misy mofo isan'andro ao miditra amin'le efitra masina zao ntsika zany zao ao aorianan'ilay altara tafisasana de miditsika amin'ny efitra masina fanaka anankiroa no ao latabatra misy mofo aseho ary fanaovan-jiro fitorantsana mirehitra mandrakariva ny latabatra misy mofo de tsy maintsy misy mofo isan'andro ao ary le mofo avaozina isan'andro haiko fa tsy hoe ty mofo ty de efa ray volana zay io mofo iny teo tsy zay fa avaozina mandrakariva io mofo io zay tsinona fa ty taka nyty teny mpianatra ty tompo omeo anay mandrakariva le mofo zay omeo anay isan'andro omeo anay mandrakariva izany mofo zany de ho Jesosy izany mofonay izany le mofonay ndao tsika tonga de isitona lesona namana dinao hoe onona eo aminy aho zay le loha hevitra onona eo aminy aho Andriamanitra onona eo amintsika amin'ny fomba ahoana reo fanaka anankiroa io amino mampiseho sy mahatanteraka zay le hoe Andriamanitra monina eo amintsika amin'ny alalan'ny mofo sy fanaovan-jiro amin'ny alalan'ny mofo zay hoanina isan'andro zay ary amin'ny alalan'ny fanaovan-jiro mirehitra mandrakariva tsisy fotoana mihitsy io hoe maton'le fanaovan-jiro tao amin'ny taberna kely mandana indray makasoloka de asiosoloka alany angamba le soloka ao de maty tena tsisy an'izany io fa mirehitra mandrakariva ilay fanaovan-jiro ndao ary isitona ataontsika hoe fampiarantsika fampiarana zany eo amin'ny fiainantsika ankehitriny satria izy za hoe araka ny efa nianarantsika teo aloha namana dinao zay le hoe Andriamanitra monina eo amintsika ane tsy voafetrany toerany zay tsy voafetrany toerana ane le hoe Andriamanitra monina eo amintsika ka everentsika hoe ary amin'ny toerana ry namboarina ry ihany fiangonana moa zany mahazatra hoe tranon'Andriamanitra fiangonana sisisa toeram-pivavahana indraindray koa raha raisina ohatrany hoe tempoly io na ampitovina am'le hoe taberna kely ihany ko le tempoly le fiangonana azafady indraindray zay kanefa asa dimy fa tsy voafetrany toerana le hoe Andriamanitra monina eo amintsika fa eto any zao de mazava tsara fa amin'ny alalan'ny mofo sy fanaovan-jiro no ahafahan'Andriamanitra monina eo amintsika mihinana mofo mandrakariva ary mirehitra mandrakariva ny fanaovan-jiro ndao ara andray fampiarana kely atsika satria mahafinaritra hoa izy ty le loha hevitra izy ty zany le havana malala tsy hoe miandry fotoana hoe rehefa ho avy Jesosy zay vo afaka miara-monina amin'Andriamanitra tsika fa azadiny fa am'izao ankehitriny zao Andriamanitra dia monina eo amintsika tahaka nyseho tamin'ny Jakoba hoe teto amin'ity toeran'ity tokoa Jehovah fa zaho izy tsy nahalala aiky Andriamanitra eo miaraka amintsika eo manatrika atsika eo izy fa ndraindray tsika no tsy mahatsapa sy tsy mahalala ny fanatrehan'Andriamanitra zay le hoe fihetsika na amin'ny teny frantsay hoe attitude manoloana ny fanatrehan'Andriamanitra ao Filipiana toko voalohany andiny faha 1 ndao vakitsika ary Filipiana toko voalohany ka ny andiny faha 1 vakitsika amin'ny dika teny mahazatra izy io de avy eo vakitsika ihany koa ny diem na ny dika teny ombonana zay tena mahafinaritra ny ilazany azy Filipiana toko voalohany ka ny andininy faha 1 vakitsika amin'ny dika teny protestanta aloha zany amin'ity voalohany ity zao ny vaky ny teny Filipiana toko voalohany ka ny andiny faha 1 fa Kristy no antony hahavelomako ary ny fahafatesana no azoko tombony de vakitsika ne voalazany dika teny ombonana dika teny diem Filipiana toko voalohany andiny 1 fa amiko de i Kristy ny fiainana
ary ny fahafatesana anao zoky-tombony. Le tapany voalohany no raisitsika mahafinaritra ny ilazany diamasy de sisy hoe fa amiko Kristy no fiainana le mofo tompoko. Zay ny voalaza Korintena voalohan'ny toko 10 mihinana finam-panahy raha ihany izy ireo. Kristy le mofo zay nidina avy any an-danitra araka ny teny eo an Jesosy am'le Jona 2:7. Ny raikitra zay any an-danitra izy nanome anareo ny mofo avy any an-danitra. Ary ny mofo zay tena mofo nidina avy any an-danitra de Jesosy Kristy. Toy izy le Filipianina fa amiko Kristy no fiainana. Zay zany fampiarana an'izy ravina malalo hoe ona eo amintsika Andriamanitra amin'ny fomba ahoana miaina ao amin'ny Kristy, miaina miaraka amin'ny Kristy. Kristy fiainana. Zay zany izy zay somary amboatsika kely fomba ilazana azy. Kristy no fiainantsika. Sady fihinana. Sady hoanina, ivelomana. Zay moa zany dika teny protestanta vakinao teo hoe fa Kristy no antony avelomako. Kristy zany no ivelomanao. Ary eo amin'ny diema de Kristy no fiainanao. Kristy no fiainanao. Nasion'le mofo. Sady zay le nasion'le mofo. Isan'andro. Zay mahatonga mpianatra ny teny tamin'i Jesosy hoe Tompo, omeo an'izany mofo izany mandrakariva izahay. Omeo an'izany mandrakariva izay. Kristy no fiainana. Kristy no ivelomanao. Amin'ny fomba ahoana no atanteraka an'izay ahoana, amin'ny fomba ahoana no ampiarana zay voalazan'ny ten'Andriamanitra zay miditra amin'ny efitra masintsika io zany zao de misy an'ireo fanankaroa reo mofo sy fanaovan-jiro. Ao amin'ny Jeremia 5:12 de ndao mba amaky ny ten'Andriamantsika zay manampy atsika ny amin'ny fampiarana zany ten'Andriamanitra zany hoe fa amiko dia Kristy no fiainana. Jeremia 5:12 ka ny 9:20. Hitako ny teninao ka nohaniko ary ny teninao ny fifaliko sy firavoravon'ny foko fa nantsoina tamin'ny anaranao aho Jehovah Andriamanitra maro. Mazava ny ten'Andriamanitra. Miresaka an'le mofo tsika, latabatra misy mofo aseho. Zay tandindon'ilay tena mofo nidina avy any an-danitra de tsy iza fa Jesosy. De mila hoanina isan'andro. Mila hoanina isan'andro lay mofo. Sady zay fiainana le mofo. De ivelomana le mofo hoanina isan'andro. Amin'ny fomba ahoana no ampiaratsika azy amin'izao andro iaratsika zao. Jeremia 5:12 milaza azy. Hitako ny teninao ka nohaniko. Ty zany le mofo e. Zay ny tenen'i Jesosy am'le Matthieu 4:4. Hoy Jesosy hoe tsy ny mofo ihany no iveloman'ny olona fa ny teny rehetra zay aloky ny vavan'Andriamanitra ty ke zany le mofo. Zay koa mahatonga Jesosy miteny am'le Jona 5:5 manao hoe dinionareo ny soratra masina fa ireny no manambara ahy. Hoy Jesosy ireny manambara. Mihinana an'le mofo, fihinanana an'le mofo de osisy Jeremia hitako ny teninao ka nohaniko ary ny teninao no fifaliko sy firavoravon'ny foko. Ndao pitsika kely ny fanazavana. Jona 5:5 ny 7. Jona 5:5 ny 7. Jona 5:5 ka ny 7 zao ny voalaza. Raha miray amiko ianareo ka mitoetra ao anatinareo ny teniko de angatao zay tianareo na inona fa ho tonga aminareo izany. Zay tsara. Mahafinaritra le voalazan'ny Jona. Fihinanana an'le mofo. Le mofo ao amin'ny efitra masina io. Miaina amin'ny Kristy. Zay le izy. Miaina amin'ny Kristy. Kristy no fiainana. Rehefa avy nandalo atara ianao, neky ny fahotanao, vovela heloka, diovina ho afaka amin'ny fahotana dia miaina amin'ny Kristy ianao. Miaina amin'ny Kristy. Mivelona amin'ny Kristy. Amin'ny fomba ahoana? De ositsy Jesosy amin'ny Jona 5:12 raha miray amiko ianareo firaisana amin'ny Jesosy, manana fifandraisana amin'ny Jesosy. Raha miray amiko ianareo amin'ny fomba ahoana? Ka mitoetra ao anatinareo ny teniko. Mitoetra ao anatinareo ny teniko. Hoy Jesosy. Aika zany le firaisana amin'ny Jesosy sy namana dinao de amin'ny alalan'ny teniny.
zay le firaisana am' Jesosy amin'ny alalan'ny teniny mandrakariva isan'andro. Zay ny teny mpianatra hoe meo an'izany mofo izany mandrakariva izahay mba hoaninay isan'andro mofo zany. Lay teny mitoetra ao anatinareo ny teniko Jesosy. Dia apitsika toko sy andininy iray izy io. Kolosiana toko 7 andininy 2:10. Kolosiana toko 7 ka ny andininy 2:10. Sao nivaky ny teny Kolosiana 3 andininy 2:10. Aoka ny tenin'ny Kristy hitoetra betsaka ao aminareo amin'ny fahendrena rehetra dia mifampianaraka mifananara amin'ny salamo sy ny firana ary ny tononkira-panahy miraha amin'ny fahasoavana ao am-ponareo ho an'Andriamanitra. Hoy Jesosy ao amin'ilay Jaona 2:10. Raha miray amiko ianareo ka mitoetra ao anatinareo ny teniko. Hoy Jesosy Kristy. Amin'ny fomba ahoana? Dia azavailay Kolosiana toko 7 izy dia hozy izy ny Kolosiana toko 7. Aoka ny tenin'ny Kristy hitoetra betsaka ao anatinareo. Hitoetra betsaka ao anatinareo. Dininareo ny soratra masina. Hozy Jesosy. Mofo, lay mofo tao amin'ny efitra masina indrindra. Tao amin'ny efitra masina. Lay mofo. Tandidon'ny Kristy lay mofo nidina avy any an-danitra. Ka manome fiainana ho an'izay rehetra mihinana an'izany mofo izany. Onona eo amintsika Andriamanitra amin'ny fihinanana ny mofo. Amin'ny fandraisantsika le mofo dia onona eo. Io zany namana dino tena mampihetrehitra. Tena mampihetrehitra. Raha tena azontsika indrindra kristianina anie izany tena Andriamanitra zany tena manova ny fiainana. Kristianina milaza fa mino Jesosy Kristy fantaniana petraka. Monina eo aminy ve Andriamanitra sa tsy? Ao atokantranonao monina ao ve Andriamanitra? Amin'ny fomba ahoana? Amin'ny mofo. Fihinanana mofo. Zay kely izy. Amin'ny fihinanana mofo anie no honinan'Andriamanitra eo aminao e. Mila mihinana an'le mofo ianao zany. Zay le izy. Mila mihinana mofo. Dia tsy na fa ny tenin'Andriamanitra. Aoka ny tenin'ny Kristy hitoetra betsaka. Dia misy kristianina tsy mihinana mofo. Tsy mandray an'le mofo. Ary tsy te hihinana an'le mofo. Isan'andro. Mandrakariva. Tsy mihinana an'io izy. Malaikomana. Mampieritreritra misy kristianina malaikomana. Tsy mety mihinana an'le mofo. Dia tsy na fa le ten'Andriamanitra izay manome fiainana ho azy. Ary mba atateraka le teny Jesosy hoe raha miray amiko ianareo ka mitoetra ao anatinareo ny teniko dia angatao izay tianareo fa ho azonareo zany. Amin'ny fihinanana. Efa niseho mantsy izy io tany anefitra. Zay mahatonga le hoe ny zavatra ny fanompoam-pihavana tao amin'ny fitoerana masina na ny tabernankely dia mifanindran-dalana amin'ny dia izay nataon'ny zanak'Israely tany anefitra. Satria ny zanak'Israely rehefa tany anefitra izy ka nomena an'le mofo izy mba ho fiainana isan'andro. Aza adino fa isan'andro anie dia manome anazy ny man'Andriamanitra. Sady zay zavatra aseho e. Isan'andro anie fa tsy hoe le efa nomena nareo malinareo nomena efa ampy ho amin'ny herinandro tiany tsy izay le zavatra aseho isan'andro dia manome mana vaovao isan'andro ho an'ny zanak'Israely ny Andriamanitra. Fa ny zanak'Israely aza adino amina dinao nanana izay fisainantsika izay fisainan'olombelona le hoe aleo makamaro androany dia mba tsy mihinana tsy makatsony rapitso hoe inona zavatra aseho ary nisy olitra tsy mety io ny anahy ifampy ny anahy indray mandeha isan-kerinandro ana mihinana ny mofo eo zay ne le natao zanak'Israely tamin'izany pratika fampiarana an'izy amin'izao andrainantsika izao ny anahy indray mandeha isan-kerinandro any mihinana le mofo dia tsy na fa ny ten'Andriamanitra loa io mofo fa isan'andro mila mihinana an'le mofo ianao tahaka ny zanak'Israely tany anefitra. Isan'andro mihinana mana men'Andriamanitra mana avy any an-danitra isan'andro. Fa ny zavatra niseho leo an'le mofo zanak'Israely. Isan'izay
Miteny mihitsy ny zanak'Israely mofomofo tony inona atonoko mofomofo tony, leo antony zay, leo antonoko mofomofo tony zay. De zay le tenenao hoe malaikomana le avana malala onona eo amintsika Andriamanitra. Te onona eo amintsika Andriamanitra amin'ny finanantsika le mofo avy any an-danitra de tsy iza fa Jesosy Kristy. Amin'ny fomba ahoana? Dinionareo ny teniko hozy Jesosy. Dinionareo ny soratra masina. Hitako ny teninao de nohaniko isan'andro. Raha mitoetra ao anatinareo ny teniko Jesosy. Aoka ny tenin'i Kristy hitoetra betsaka ao anatinareo. Zay zany ny fampiarana an'ilay hoe latabatra misy mofo aseho. Ka faniriana dia mba ho tanteraka eo amintsika zany, mba ho fiainantsika zany hoe mihinana an'le mofo isan'andro izany. Satria monina eo amintsika Andriamanitra. Afafana namana idonao raha ohatra hoe Andriamanitra monina eo aminao dia manome anao mofo izy, hanina izy, dia anao tsy mety mihinana. Dia na Andriamanitra ary angambany mety ho hafahafa ihany. Ahoana koa ty olona ity? Za manome anazy mofo, izy tsy mety mihinana. Malahelo izy. Eny e, mampieritreritra izy, tena mampieritreritra. Zay vao atao le hoe tena manova fiainantsika ny ten'Andriamanitra. Ary raha fitiantsika zany zao zay fanazavan'izay faranantsika hatreo aloha ny androany, raha fitiantsika zay fanazavan'izay dia tsotra ihany. Hoe rehefa nandalo ny altara ianao famelan-keloka, raha n'le zanak'ondry nalatsaka mba ho famelan-keloka, diovina tao amin'ny tavy fisasana ho afaka amin'ny fahotanao, dia mihinana le mofo isan'andro. Miaina, zay ny afatra tena tiana ampitaina, miaina amin'ilay mofo dia tsy iza fa Kristy le mofo zay nidina fiainan-danitra amin'ny alalan'ny teniny. Miaina, lasa fiainanao zany ny tenin'Andriamanitra. Eny izy. Lasa fiainanao ty le tenin'Andriamanitra amin'izay fotoana izay. Inoko fa fanandramam-baovao hitondra fahombiazana, hitondra fitombona eo amin'ny fiainantsika izany fizarana izay natao tamintsika androany izany. Ady tolona ny fiatrena zany indrindra ao anatin'izao rotoroto sy fahasahiranan'ny olona izao adino le mofo indraindray dia andao entina bavaka pasteur. Ivavakantsika ary. Misaotra anao izay Andriamanitra raina izay ny an-danitro tena tianay ianao. Tena tianay ianao ary tia hanome fiainana ho anay ianao. Hatramin'ny voalohany mihitsy. Mazava aminay ankehitriny ny tokony ataonay dia ny miaina ny amin'ilay mofo nidina avy any an-danitra dia Jesosy Kristy. Miaina amin'ny Jesosy Kristy. Mandray an'le mofo dia tsy iza fa Jesosy Kristy. Ka mba ho fiainanay, mba ho fivelomanay Jesosy Kristy. Ary amin'ny alalan'ny teniny, fandiniana ny teniny, fandraisana ny teniny ao am-ponay, ao anatinay, ka mba hivelomanay ihany koa amin'izany tenin'Andriamanitra izany no ahatanteraka ny fiainana mandrakizay ho anay tsirairay avy. Ka mba ho fiainanay ny Jesosy Kristy dia ho tsapa fa monina eo aminay tokoa ianao. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Mankasitraka tamin'ny faharetanao misaotra n'ireo namana teknisiana ihany koa izay nampifandray antsika. Misaotra ny pasteur Lepartina Fanera ihany koa ny anaiko fitaovana nitondra n'izany hafatra sarobidy izany ho antsika miankavy. Manantena mbola eo anafratra amin'indray amin'ny manaraka velomitoa.